eto Madagasikara hoe état unitaire sa état composé tafiditra anatin'le état composé moa zany ny état fédéral ny état régional eo ihany koa ny resaka province autonome reny dia rehefa nalaina ambony nalaina ambany a tombanana zany amin'ny resaka étude analyse forme force faiblesse opportunité menace dia hita sy tsapa zany fa hoe mbola leo aloha mijana ao anatiny ataontsika hoe état unitaire atsika na dia atao hoe tsy tomombana zato isan-jato ary zany ny antony dia zao raha ny voalaza lalam-pandrena ny république faefatra tamin'ny faha 1 volana décembre taona folo sy roa arivo dia 3 niveau ny décentralisation zany hoe faritany faritra commune dia zavatra hitantsika nefa ny tsy nipetraka mihitsy le faritany ray aloha zay faharoa manaraka an'izay tsy nifidina mihitsy ny olona hitondra nyreny volombokaparitra tsy njara-pahefana reny afa-tsy ny any anivon'ny commune zany hoe be ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna ihany municipaly na ny communal izay no mahatonga any amin'ny teny zany hoe rehefa tena ihositsika amin'ity resaka décentralisation zay lazaina hoe effective émergente trépousser zao fotoana zao dia tena omeo fahaleovantena marina tokoa ara-pitantanandrara sy ara-pitantanam-bola ny anivon'ireny volombokaparitra zay tsy njara-pahefana ny antony tsy hidirantsika loatra zany amin'le resaka état fédéral dikan'izay zany raha resaka état fédéral atsika dia misy état fédéré zany hoe misy firenena maromaro zany eto Madagasikara ka raha ohatra ka tazomitsika ohatra zany le faritaniana teo aloha lasa firenena dia misy firenena enina dia alevantsika sary an-tsaina zany anisaky ny firenena anankiray manana gouvernement manana parlementaire zany hoe firenena anankiray zany mety manana ministre no any amin'ny roapolo any ka raha misy firenena enina ohatra eto Madagasikara dia mety misy tambana gouvernement tany amin'ny roapolo ambizato any dia raha ataontsika état régional indray zany efatra amby roapolo ny isan'ny faritra ozy tsika dia ataovy misy gouvernement roapolo isaky ny firenena anankiray dia any amin'ny valopolo sy efajato any zany ny isan'ny membre gouvernement alevantsika sary saina amin'izany no zakany teobolan'ny firenena ve zany na dia ataontsika hoe maleo tena ara-pitantanam-bola ny firenena anankiray amin'izay fotoana zay fa mavezatra be zany fa ny tanjona dia hoe fanjakana manatona sady akaiky vahoaka fano faritany ataovy de niveau décentralisation région 24 région tsy ampy atsika ampitomboiny isany ny tanjona tompoko amin'le fédéralisme dia izy iny efa nytenen'ny président ny syndicat ny administrateur civil iny hoe fanomezana indépendance de gestion indépendance financière ny collectivité ary eto tsisy olona afaka anao magie zany tonga de tohizako moa zany hoe amin'ny famalina ny lahateny nataon'ny président ny synade na ny président ny syndicat des administrateurs civils ialako tsiny aminareo administrateur civil fa fomba kosa ny manitsy rehefa misy zavatra diso za tonga de micomprendre hoe tsy hoe tsy fahaizany aleo aloha de tsorona zay tsy hoe tsy fahaizany le président synade na tonga anazy ny tenany reny fa lui il s'efforce de défendre l'irrationnel le zavatra ny teneniny tena pour ny fédéralisme mihitsy satria ny zavatra teneniny de fanomezana ozy izy fahefana ara-pitantanana ary fanomezana fahaleovantena ara-pitantanana ary fahaleovantena ara-bola ny juriste any amin'ny L1 amin'ny droit constitutionnel efa mahay manavaka hoe inona ny principe ny décentralisation inona ny principe ny fédéralisme ka raha miresaka fahaleovantena zany anao na ara-pitantanana io na ara-bola de fédéralisme zany tompoko tsy décentralisation tsony rehefa miresaka indépendance zany ny principe de décentralisation de autonomie autonomie politique autonomie administrative autonomie financière ary inona moa zany ny finalité ny décentralisation ny décentralisation de ohatrany anao mitaizany zanaka ao an-trano io ohatrany anao mitaizany zanaka ao an-trano ahoana ny fitaizanan'le zaza
ny faritra zany ny faritany de zanaky ny fanjakana foibe ary mitovy reo zanaka zany mitovy ny fitiretenana azy tsisy anavana zay ny zavatra takina ka ny zanakao zany raha voateraka izy de minono amin'ny reniny aloha zany hoe tsy maleo tena mihitsy zany izy na miteny aratsy ainy manomboka 2 taona izy efa afaka esorina nono manomboka manana autonomie zany izy amizay rehefa lehibe izy anambady de maleo tena zany hoe eo am 20 taona ka hatramin'ny 30 taona eo zany efa tokony maleo tena ny zanaka fa tsy ho velomin'ny ray aman-dreny tsony izy ndray aza no tokony amelona ny ray aman-dreniny de le décentralisation antsika teto tao anatin'ny 30 taona ozy anao monsieur le président ny synade fa zany ndray nefa no miteny hoe ny décentralisation teto amitsika de nanomboka tamin'ny 1963 ary ny abrogena tamin'ny 1973 de teo moa nanao saritsariny amizay ary ny décentralisation nanomboka tamin'ny 2004 de ny banque mondiale sy ny PNUD no ny imposé tamin'ny fanjakana malagasy misy rapportny zany any hoe ny antony mampahatra ny malagasy ane ny antony mampahatra ny Madagasikara ane ka noho ny tsy fisian'ny fitsinjaram-pahefany Enery mahery 8 minitra ny amin'ny 7 ora fa misy antsado zany teknisiana dia ampidirina renao miaraba eny tompoko manao ny tompoko miaraba miaraba ny topo radio miaraba ny teknisiana rehetra miaraba inkindra mandrendra version constant tonga de resiko le resaka farany teo nampatsiahany tantara atrefato constant teo ny zavatra tsapa zany ny amin'ity Madagasikara ty de misy aretina mikika de mbola tsy fantatsika eto am'izay inona izy io de miverina amin'le fitoeran-dom-pirenena io zany raha vo document efa vita amin'ny loha avy any ambony ihany no imposena ampivorika hoe ity no mody miresadresaka eo de avelo izy aroso de lanina de tsy antsony no tokony fandehan'le izy tsy resaka lalam-pandrenana ihany kio tsy mbola any fédéralisme état unitaire tsy mbola fa jerena ifotony mihitsy ny maha-malagasy ny malagasy inona ny zavatra tian'ny malagasy atao ahoana ny fomba fiaraha-miasany samy malagasy tena miainga ifotony aty amin'ny fokotany zany ka na eo amin'ny fifidianana an'le olona ivory miankina amin'le aty amin'ny fokotany zany le izy de ny zavatra tokony atao zany mandalina mihitsy mijery manam-pahaizana momba ny fiarahamonina momba etsetretreta zany momba ny fandinena ny fiainan'ny malagasy pahay fiarahamonina sociologue anthropologue économiste mihitsy hoe olona ny teo-karena malagasy de miainga amin'izay zavatra zay misy document cadre zany entina miainga misy document cadre hoe zao ny zavatra tian'ny malagasy atao kolotsaina ninona tafiditra ao anatiny rehefa vita zay rehetra zay mivoaka ho azy am'izay ny hoe resaka hoe lalam-panorenina miainga amin'le document fototra no document cadre io anaingana de zay vo tonga any mety hoe lalam-panorenana zay vo tonga any amin'ny hoe fédéralisme état unitaire zay zany ny toko fandehalisme fa raha vo tsy mendo any io de kioto zafy any lexis de miverina foana ny hatram'izay tega manevitra avaty tompoka de misaotra betsaka gasikara anareo saotra tompo enon'zay tokony aheno azy zay resahana teo moa ny mikasika an'ilay fa misy antsoafa taloha ampidirina ny antsoary doary miaraba tompo allo eny ary hoe miaraba nareo miralao miaraba constant miaraba mipiaina misaotra anao nampatsiany tantara fa zako rehefa mandalina moa ny fiainam-pirenena mihitsy mba linoko rehefa mijereny io de manomboka am'izay point zay hoe naninona ny tantara naninona izy nitranga tamin'ny 72 de naninona nitranga ny 90 91 de naninona nitranga ny 2002 de naninona hatramin'izao io misy antony reny
fa ozytsika hoe tsy mahay makalesona amin'ny tantara ny mpitondra marina zany. Tamin'ny 72 raha tsy diso ako ny 30 janvier 72 dia lany tamin'ny Isambato 92,5% ny président Tsiranana faniongana izy mivolana me. Misy antony ara-pifidianana zay. Tonga ny poka ny 91 nisy fifidianana talohan'iny ary efa nitabataba be tamin'izany topla monja jaune ry manandafy sy marojama hoe nisy alabato tao na lany ary ratsiraka fa nipoka tanatin'ny komony hoe démocratisez-vous. Ny refitra ny 2002 satria dia nazava fa dia nisy alabato mibaribary nataon'ny ACC ny findratany Mantasotana izy namoaka ny liza dia nirefitra iny. Ny refitra ny 2009 fa hoe bato ihany koa ny Flora Valmanana taty amin'ny 2008 dia rehefa laninga izy ty Rajonarabampianina dia nandeha ny tokona tery amin'ny Macroteria ny mpomban'nga Jean Robinson na tsy haiko ny ray andro dia samy miala tany. Dia raikitra koa ny hetsika fotsy fa ny pombana Valmanana taty amin'ny 2018 mbola nidina teo amin'ny 13 mety hoe nangalabato Rajoelina. Dia tonga aty farany dia zay foana misy alabato. Dia zao mahagagana lay rafitra na tonga ny alabato ny tonga io alabato dia miteraka crise lololony politika eto. Marina misy tanora mandray anjara nanapokalesy fa vokatry ny alabato dia misy lololony politika eto ary micrée crise iny rehefa aveo dia mbola lay rafitra mahatonga ny alabato dia mihitsy hoe nisy ACC ve mbola tazomina nefa reo ny fotsy ny alabato micrée crise io. Dia anova ve tsy kitiziko Peravelson sa tsy anova? Saotra tompoko. Zany raha vo fanadinana fantanina mipetraka koa nge zany. Manao ny fa misy antso tao raisina aloha ny antso ary miaraba tompoko. Finaritsika rehetra manao ny eny le tampokon'olona isotra mba fivorizakany amin'ny manaraka faisoa faisoa zany tiako azafaina kely za zany tamin'ny 72 ny antrateny amin'ny lycée technique tena laby vola amby 10 taona tamin'izany hitako tsara daholo ny tantara rehetra mandraka ankehitriny fa ity mba angatahako fanazavana kely amin'ny ray aman-dreny Revelson hoe le société civile ve na tena dika na tokotokon'olona sa ny tokon'olona eo anke matany tsy mazava amin'ny société civile ina le toe société civile makasitaka tompo ny atao amintsika ny société civile ny aperaka tsara ny atao amintsika dia heverina fa vondron'olona zay tsy voafehin'ny fahefana politika na rapinoana na inona fa izy zany dia karazan'ny mpanao andromaso ny ataon'ny société politique ataon'ny mpitondra sy ny mpanao politika isan-karazany amin'ny fitondrana ny raha-pirenena dia izy zany ny karazan'ny inona filazantsy hoe mpitsara akory fa mpanao andromaso sy mpanaitra rehefa misy ny miopefy amin'ireo zay ny tokony ho izy fa le société civile indray azo mifakam-panahy mba hiditra koa amin'ny fitondrana zay ny manahirana kely. Tao ny antso manaraka indray ary. Allô. Entoko. Mety mivona kely amin'ny sujet-nareo misy tamin'izay mihitsy nefa za drafiteny matetikely amin'izao andro fanavaozana zao dia tokony hisy fidirana manokana ny olona izay marary zany raha anavao ihany dia tokony mametsaka soritra zany zao fitondrana zao hoe misy lalana tsy maintsy tanteran'ny fanjakana izay mitondra ao aoriana ty fahasalamam-bahoaka ty fa io tena mampiteny moana miezaka tika mijery hoe PPN na ny zavatra ity satria hanina hoan'ny isan'andro ve zany fa ao anatin'io hanina hoan'ny isan'andro nge fahasalamam-bahoaka misy olona maro samihafa nge zay tsy hitantsika zay tsy fantatsika tsy mpiasa fanjakana tsy afaka misitraka an'izany hoe rehetrarehetra zany fa marary tsy nivelany eny tsy olona manam-bola be koa fa vahoaka sahirana matimaty fotsiny zany dia olondeny satria tsisy fiahin'ny fanjakana mihitsy izany hoe fahasalamam-bahoaka zany makany amin'ny CSBD ny mpizazany nge mpanao viazy reny nefa mbola andoava mbola ihany fa ny tena tiako tenenina dia ny hoe ireo olona manana aretina tena manahirana takany hoe marary
tokony fijerena manokana mihitsy momba an'izy ireny. Ny antony be dia be fa elatanan'le olona mety efa lany tsy afahana mahavitadiany izy tony. Dia nefa ny adiany mety ainan'le olona mandrapafata dia tsy misy fanjakana mihitsy hoe ny fomba tokony mba hijerena ny kanjany olona izany. Mampalahelo le izy hoe manavao isika fa navao makay izay. Mila fahasalamana moa zany le resahany teo. Ny adevitra tena zava-dehibe mihitsy satria kinany aina miankina amanaina mihitsy zany fahasalamana zany. Angamba ny adiniko kely tamin'le resaka premier mai teo fa anisany tena olan-dehibe mihitsy ny fahasalamana sy fitsaboatena ny mpiasa ary fitsinjovana azy amin'ny resaka knaps ary dia eo ny mampifandraisika amin'ilay fanontaniana teo hoe ho an'ny firenena manontolo mihitsy satria tsy ampafirin'olona nge ny miasa amin'ny karama manao ny premier mai io fa tamba mivoatra mpitanangady mpamboly sy mpiompo ny tena tsy efa eto sa manila mahery mahery be mihitsy ka eto amintsika ary dia reny mipetraka amin'ireny rehetrarehetra ireny ny hoentimanana ny fahasalamana eto amin'ny firenena zava-dehibe angamba ny tena ilaina. Firenena matanja be sy be volatra ny États-Unis ary tena mbola ady saritaka be mihitsy ny ahafahan'le sarababem-bahoaka indrindra le ataon'ny vazaha hoe classe moyenne hitsabo tena zava-dehibe mihitsy anisan'ny famelezan'ny républicaine sy démocrate any amin'ny mihitsy io. Ka eto amintsika zava-tena kina ny aina mihitsy misaotra anao nampatsiahan'izay fa raha fikonan-tom-pirenena tsy jery an'izay koa. Satria izao anisan'ny nanankianan'ny Donald Trump tany nisy fotoana tena nana programma manokana ny Barack Obama mikasika an'io resaka fahasalamana io dia ry Donald Trump hafa indray ny fomba fahitany an'ilay izy dia fandrinja teo moa araka nambara teo ny républicaine sy ny démocrate. Zava-dehibe mihitsy io eny ary raha sy ny tsy manaraka ty miaraba tompoko ndoary. Allô? Eny ary. Miraba ny tompo radio dia miraba vahiny. Salama tompoko. Salany siko resaka momba ny knaps. Dia eto mananatra mihitsy ho an'ny tanora mbola perinasa amin'ny privé dia mbola tanora manao tsinjolavitra zany fa raha pension efa retraite ianao ino no atenainao limeny knaps dia tsy mahavelona indrindra moa fa hoe tsy nafeny 2010 taona zany dia miala mainoatra amin'ny mpamositra alika raha namositra omby mantsy na mpitombola azo dasy natao takoby fa tena mba manaova tsinjolavitra hoe misy atao zany rehefa retraite ianao za aloha zao mba manana orinasa kely tsy dimijaly fa ho an'ireo le tsy manana an'izany tena mantra fadiran'olona sotra enao ny tena isaorana torohevitra moa zany zany teneniny zany tena misaotra azy mihitsy amin'izay ka ahoana miaraba re eny tompoko radio izy misy ty mahinanao ary miaraba monsieur Rabelson Constant. Salama tompoko. Miaraba koa ndrala tompo radio e. Miaraba e. Kasan'le fotoanan-dopirenena ny alo io misy Rabelson dia tsy tokony hahamaika mihitsy. Ny anaova koa tsy mahamaika dia izao mbola tsy ampy fanabeazana ara-politika angeny vahoaka malagasy dimy amby valopolo isanjato amin'ny fomba ahoana no azahoantsika fehikevitra mafy azahoana constitution ohatrany tsy matoky an'izay zavatra izay afa dia tsy maintsy andeha amin'le hoe hiavy any ambony ihany no tsy maintsy ho ray dia ataony zala-panjakanao na amin'ny solution dia toky hiazo ara-politika aloha le vahoaka na heritaona faravaratsy no taona tsy mampanina nge zany raha zay no atsara amin'ny firenena omeo vola ny atoky politika efa maty tamin'izany fanabeazany zany omeo vola tsy problème mihitsy zany vola etoana parti politika atao hoe roa na telo da efa azo antoka teto hatramin'izay nanabe ny olo-pirenena efa manana an'izany tsika fantatra Velson Constantin zany izy avy ny atoky politika nanabe teto fongary reo
hiatsangano ny atoko politika roa na telo. Ireo ny manabe manerana ny Madagasikara. Anabe ny olopirenena. Dia afaka misaondoha amin'izay tsika rehefa mba manana ny fara-fahakeliny mba mahalala ny repoblika ny vahoaka. Fa zany repoblika zany inga tsy fantatry ny tasany Vonrozo hoe. Aleo azava ny resaka. Ka dia apo manino tiatiarova. Kami mieritreritra tamy tika Madagasikara. Sotre. Daoary. Sotranao amin'ny fanehoan-kevitra eo amin'ny fanabeazana tolo-kevitra moa nataony teo fa enom-bolana zao ny nivoahany resaka hoe fanavaozana ny repoblika. Miala tsiny ahy eto fa matetika averiko eto satria nandiso fanantenana be dia be mihitsy raizahan-tenako. Tsika nge manana ministeran'ny culture kolotsaina afaka na metrapetraka tsara hoe zao ange tena fahotana tamin'ny repoblika natonga ny repoblika atsika lisatra dia mivadika orera dia io izy lasa fanjakan-Rajoelina sy tsay Kristian sy Ravatomangy io satria io repoblika zay le repoblika zay repoblika faefatra ny anaran'izay zay no avoazana ka le kolotsaina mahatonga n'le vahoaka hitodika sy saintsaina ny amin'izany hoe repoblika zany io dia zavatra goavana teo am-pelantanany zao fitondrany zao io ministeran'ny kolotsaina io fa tsy entanao mipoitra mihitsy hoe manosika ny vahoaka hiady-hevitra ho amin'izany. Mihaino radio-pirenena ianao zao rehefa maraina olona manala andro fotsiny ao isaky maraina sy marina dia mieritreritra hoe lehilahy rehavako hoe tsy hamodratrimo fotsiny zao inona no raisiny amin'ity fandarana vao maraina ny radio-pirenena ity ohatra fotsiny zany hoe ny avariko n'le mpiaino teo zany a misy eo am-pelantanantsika sy eo am-pelantanana zao fitondrany zao a ny fomba azahoana mametraka mazava ny tena olana amin'izany hoe fanavaozana ny repoblika zany ny tena olana aza hoa kanefany a tsy manao an'izany zay olona manana fahefana ho amin'izany reo angamba dia fanavaozana tsy fidiny fotsiny fanavaozana tsy na raha tsika ny antony araka miverina nareo mpandeha miteny an'izany radio zany ianao ngara vilson zahako mba misy namana ao anatiny hoe mistera fanavaozana iny resako ohatra zao hoe andanonareo maka fotoana amin'ny radio io isa maraina ohatrany tamin'ny andro nataony nga i satria nga tombokola ampy portosy dia resao ny misy serasera io hoe mirelie amin'ny daholo ny radio rehetrarehetra iran'ny Madagasikara na radio kristianisme na inona mampita ny ho any amin'ny faritra any dia azavao inona marina ilay fanavaozana dia inona ilay tia tadiavina amin'ny concertation fa tsy lalany olany amin'ny fokotany any ambany vokotany inge hoe aia le lalany olany anatin'ny fokotany any Simbarotsitra reny zay azy ataonao amin'ny concertation anao any izy tsy mahino radio hafa ny afa-tsy nany aminazy ihany ko fa angazo nandraraha nareo fa naheno nisy fandarany fanavaozana tao isa maraina tsy hovako lohan'izany izy dia resaka le tantara ianao teo dia za gaga hoe misy an'izany hoe loa afakandro zany ny azakazana tao amin'ny assemblée ao anafoanana n'ilay ordonnance 73/015 iny izay nanafoana budget provincial dia ny fanontaniako dia zao rehefa foananareo zany le budget provincial dia averinareo dia province izakay nomenareo izy io tsy hain'zareo akory hoe inona moa nantony nananganan'ny président Tsirana na n'ilay budget provincial tany 1963 inona ny antony ara-toekarena tokana iny natsorony tao dia inona ny zava-nisy entre 1963 à 73 dia inona ny tranga tamin'ny 73 natonga ny gouvernement Ramanatsoa namonana iny budget provincial iny ka nametraka an'io hoe foana le budget provincial ary tsisy filosahana merina an'io mandrakity ny androany misy antony ngeza be ara-toekarena sy ara-politika iny fa lasa Ramanatsoa ny enjeny ao dia fédéralisme ny voziny dia hoe akaparena Tananarivo daholo ny resarena nefa ny historique natonga an'io tsy misy hain-kendry raika any ary zay nge le problème eto nge azoko be raha velson le olona miteny nefa le natonga an'izy kory tsy fantany hoe naninona mozy ty ny lasa ohatrany dia anao azany loha afakandro zany ozy dia mitako hoe apetrao ary le budget provincial anareo dia province izy ny asianareo menareo budget fa tsisy fanjakana dala ame budget rafitra tsy misy mety resaka budget moa zany satria eo anatin'ny fivoriana ara-potoana ny assemblée nationale raha ny hita ao anatin'le tolo-kevitra avy amin'ny ministeran'ny toekarena aloha mikasika an'le hoe
satria no fantsiana zareo mitetibola dia akarina eo amin'ny 12,100 ny amin'ny tetibolam-panjakana zany no alefany amin'ny ivondrom-bahoaka paritra raha ohatra izy teo amin'ny 3 hatramin'ny 5,000 io le teo aloha raha taritarafina amin'izany zany le mato Constant Velson dia somary mororona kokoa anatin'le état unitaire décentralisé any so lalatsain'le fanafozana so raha ohatra jerena amin'ilay budget io zany manao ty antsy ty aloha miaraba tompoko allo eny ary manao tompoko miverina kely fandrona zafatsika tompoko mandray an'le teny gona teo zany amin'le hoe nisy 72 91 2009 etretretra rehefa avy lany le filoha roa taona teo an'iny misy ny ataontsika hoe sakoroka zany dikan'izay zany tsy tena lany tsara le filoha natadiditsika tamin'ny 91 89 raha tiraka lany 12 mars le fifidianana dia teny amin'ny 60 hectare ny GVTD anisan'izany l'équipe-ny Monsieur Ravelson zay eo io zay mihitsy le nanao hoe 12 mars avy ireno le mécanisme ny alabato satria mato misy miveriny reny crise reny na nisy raha ny fifidianana nalaina ny tsiranana tamin'ny 72 avy eo izy miverina avy eo nisy korota dikan'izay tsy lany tsara izy zany dikan'izay zany mécanisme le alabato zany tsara fantaritsika teo io zany misy ny alabato proprement dit tena alabato misy mangalatra fa misy le niveau an'le olona mifidy tsy ao dia verina amin'le tenen'le rangasy hoe fanabeazana politique le olona zany tena mbola tsy mahalala ny zavatra ataony tsika malagasy zay kely atao ke miverina le kolotaina ny tsika malagasy rehefa hoe eny sa ty izany atsika eny tonga eny tonga dia manao eny daholo saroko tsara ny tenin'ny ray aman-dreny manandafy fa avelony atao mivahiny tao amin'ny asana savaraviny izay na boinkika tsy tadidiko sony fa hoy président manandafy tamin'izany ny problème amin'ny démocratie atao amintsika hoy izy mitovy ny vato arotsaky ny olona anankiray manana doctorat sy ny vato arotsaky ny olona anankiray tsy manana CEPE